aminareo aneny Tompo. Io amin'ny fanaina. Alahady fahaenina manaraka ny Trinité zao ry havana, alahady fahatelo amin'ny volana Jolay, ambarao ny fahafahanao amin'ny Tompo. Ny salamo fahavalo-zato ovakina miaraka hoarahanira fahasivy amin'ny telopolo andinin'ny voalohany faharoa ary ny fahadimy no iantsotsika iderahantsika ny Tompo. Salamo fahavalo-zato ovakina miaraka hoarahanira fahasivy amin'ny telopolo andinin'ny voalohany faharoa fahadimy. Tononkira salamo nataon'i Davida. Andriamanitro tafatoetra ny foko, ny fanahiko no hira sy ankalaza, mifoaza ary valia sy ny lokanga, ifoa maraina koa, hideranao eny amin'ny fiainana maro a Jehova, ary ankalazanao eny amin'ny jentilisa. Fa lehibe moatra ny lanitra ny famondramponao, ary mipaky eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandrahatra ambony lanitra ianao Andriamanitro, ary aoka ety ambony tany rehetra ny voninahitranao. Mba hanafaka amin'ny malalanao, dia vonjeo amin'ny taninao ankavanana ka valio. Andriamanitra miteny tamin'ny fahamasinany hoe, hifaly aho ka hizarany Sekema, ary ny lohasahan'ny Sokota ho refesiko. Ay Gileada, ay Manase, ary aron lohako Efraima, te-panjakako Joda, tavy ny ranoko fanasana Moaba, Edoma no anipazako ny kapako, noho ny amin'ny Filistia no ibiko. Iza nitondraha ho any amin'ny tanàna mafy, iza nitarika ho any Edoma, tsy hanao va ny efa nanaranay Andriamanitro, sady tsy mivoaka miaraka miaramilanay Andriamanitro. Vonjeo amin'ny fahavalony izahay, fa zava-poana ny famonjena atao amin'ny olona. Andriamanitra no hairezantsika, fa izy na hitsakitsaka ny fahavalontsika. Amen. Mavaka isika. Niderany laza ny voninahitra no atolotra ianao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Mideranao izay amin'ny firena maro hany mankalaza anao. Fa lehibe moatra ny lanitra tokoa ny famondramponao, satria ny tantaninao zay ka samy velonaina. Maro no nikasa fa tsy nahatratra zao andro izao. Fa zay izao ny samy velonaina, ko ny fahavelomanao menao dia hiderana ianao. Ka raiso ny fankalazana sy ny fiderana Tompo. Fa dia ianao tokoa ny manitsakitsika ny fahavalonay. Pisaronao koa izay raha mbola afaka manao zao fanompom-pavahana izao, noho ny amin'ny fahasoavanao, noho ny fahafahamanao amin'ny fitaovana ny olona nomenao, dia tanteraka aminaranao izany. Ka ataonao ahoana ny tsy hisaotra, ataonao ahoana ny tsy ankalazanao. Ko ankehitriny manasa anao zay Tompo, hanatrika feno zao fanompoana masina izao. Isa tokantrano, amin'ny toerana rehetra anampiasana izay mandray zao fanompom-pavahana izao. Dia ianao mihitsy ny tonga mamangy azy,
eo afovoany ianao araka ny teninao, ka ny fahasoavana tafinao azy, ka dia ara-nompo anao izay, ka ho masina zao fanompoam-pavahana izany. Izany vavaka izany ataony amin'ny anaran'i Kristy, le nampianatra anay hivavaka manao hoe: Reny ezana ho masinanao, ho tonga ny fanjakanao, ataony eny sitraponao, ety an-tany tahaka ny lanitra, meony any mianina sazoana, ary mamela amin'ny elokany, tahaka ny milala izay tapony. Azo amtononao eny fakapanahy, manafany amin'ny ratsy, ho anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hipetraka ianareo. Iomana amin'ny liturgia amin'ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Ny hira fahafito amin'ny fitopolo amin'ny zato, ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa, ny oraitsika homanantsika amin'izany. Ny salamo fahenina amin'ny roapolo, ny romanina toko fahavalo, ary ny jauna toko fahaefatra araka ny perikôpantsika. Salamo toko fahenina amin'ny roapolo, romanina toko fahavalo, jauna toko fahaefatra. Salamo fahenina amin'ny roapolo andininy voalohany hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Salamo natao fangatahana mba tsy atao ho namany ratsy fanahy. Salamo nataon'i Davida. Tsarao a Jehova, fa mandeha araka ny fahamarinako aho, ary Jehova notokiko ka tsy miahanahana. Dinio a Jehova ka fantaro, izao ny toetrako, izao toetra ny voako sy ny foko. Fa ny famindramponao dia eo anoloan'ny masoko, ary mandeha amin'ny fahamarinanao aho. Tsy mba miara mipetraka amin'ny olon-dratsy aho, na manandraharaha amin'ny olom-petsy. Halako ny fiangonan'ny mpanao ratsy, ary tsy miara mipetraka amin'ny ratsy fanahy aho. Manasa ny tanako aho noho ny fahamarinako aho, ka ite-toetra ho akaiky ny alitaranao Jehova, mba hanao fiderahana, mba ilaza ny asanao mahagaga rehetra. Jehova, tiako ny trano itoeranao, dia ny fonena ny voninahitrao. Aza mitondra ny fanahiko hiara-mapy amin'ny mpanota, na ny aiko amin'ny mpandatsadra, izay misy fitaka eny amin'ny tanana, ary feno kolokolo ny tanana ankavanana. Fa izaho kosa dia mandeha amin'ny fahamarinako, avotsy aminao foa. Ny tongotro mijoro amin'ny tany marina, eo am-piangonana ny isaorako amin'ny Jehova. Amen. Ny romanina toko fahavalo, ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Zany dia milaza amin'ny famonjen'i Kristy izay mino azy, izay miantomboka amin'izao fiainana izao ary mbola ho tanterahana ho mandrakizay. Romanina toko fahavalo andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Ary amin'izany dia tsy misy fanemeloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesoa,
fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalan'ny fananaina na afaka tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hainy lalàna satria nofo nalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naneraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba tanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra ny zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa dia mihevitra ny zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy ny fiadanana. Fa fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany. Fa izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Hitsangana isika hitsena ny vaovao mahafaly. Vaovao mahafaly soratan'ny apôstôly Jaona, toko 4 ny 20 hatramin'ny 30. Jaona toko 4 amin'ny 20 hatramin'ny 30. Hoe raha vehivavy taminy fantatro fa avy ny Mesia, ilay atao hoe Kristy, ka rehefa tonga izy dia ambarana amintsika ny zavatra rehetra. Ho Jesosy taminy, izaho izay miresaka aminao noho izy. Ary tamin'izany dia tonga ny mpianany ka gaga satria vehivavy no resahany, nefa tsy nisy nanao hoe inona ny tadiavinao na nahoana ny miresaka aminy ianao. Dia nandao ny sinina raha vehivavy ka nankana an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe, andeha izaho izo zaroa lehilahy zaroana izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra. Izao angano Kristy. Dia nivoaka avy tao an-tanàna amin'ny olona ka nankeo amin'ny Jesosy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Isaorana mieny Tompo no ny filazantsara. Oka isika hivavaka. Tompo misaotranao zany amin'ny teninao teny velona, voarakitra amin'ny tenin-drazanay, azonay enona, vakiana, ianarana. Misaotranao zay Tompo fa faniolon'ny tongotray fanazavana ny lalanay izany. Ilainay indrindra ny teninao satria mila taridalina masina izay ankehitriny. Koa mitenena Tompo ao fa vononay ainy izao mpanomponao. Amen. Ny raha 7:7 ny amin'ny 14 no raitsika dia horaitsika ny fampianarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Mipetraka ianareo. Ho aminao rehetra riavana ny fahasoavana mba amin'ny fiadanana avy Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Romanina toko 9. Ny Romanina dia epistily lehibe soratan'ny Paoly apôstôly ary isan'ny malaza indrindra. I Lutera sy Calvin dia samy nanao ny heviteny momba ny Romanina ary samy resy lahatra tamin'io tamin'ny fanavaozana ny fiangonana. Ny teolojianina ngeza be dia nanao ny Romanina io avokoa. Ny mampiavaka amin'ity Romanina ity dia izy manomboka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Tezitra Andriamanitra tahaka ny any amin'ny fomba ny mpaminany any amin'ny testamenta taloha. Ndenge jerentsika ny toko 1:9-10 io no anomboany rehefa vita ny teny fampidirana toko 1 amin'ny 1 ka hatramin'ny 7:10 ny fampidirana miditra amin'ny votoatiny
I Paul dia milaza fahatezeran'Andriamanitra lehibe. Mitovy amin'ny apokalipsy koa io, satria misy endrika faminaniana izy ireny. Vakitsika ny Romanina 1:20. Fa aseho avy amin'ny an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinana izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovany ratsy. Andriamanitra tezitra no hitanao, tezitra be avy any an-danitra Andriamanitra. Inona ny matezitra azy ozy izy? Amin'ny faharatsiana rehetra, tsy fahamarinana rehetra, ary misakana fahamarinana mihitsy ny olona. Iza ny mahatezitra n'Andriamanitra? Amin'ny gentilisa, amin'ny jiosy, izany hoe amin'ny olona rehetra. Tezitra amin'ny gentilisa Andriamanitra satria ireny dia manana natao hoe lalàna natiora, manana conscience ny olona tsy mivavaka ary. Izy amin'ny tsisy hoe zahay zany tsy mivavaka tsy tsaraina foana ianao, satria ny olona rehetra mahalala fa ratsy ny mangalatra, nanakany mpiangonana tsy ka tsaraina ny gentilisa ho Andriamanitra. Na ny mpahay lalàna tsotra ary malay hoe nul est censé ignorer la loi. Tsaraina ny gentilisa satria manana conscience izy, manana lalàna natiora izy, kanefa izy indray manao falotona. Lalàna natiora ohatra ny vavy sy ny lahy ny fanambady, fa lazay ny apôstôliato fa lasa ny lahy sy ny lahy indray ilay izy. Zay no matezitra azy. Zay no matezitra azy. Ohatra makiko ampahana anareo hoe izay no amin'ny filahany ratsy mavoafady izy, ny vehivavy dia manova ny fanaony amin'ny tsy fanaony, ary ny lehilahy koa tahaka izany mamela ny fanao amin'ny vehivavy izy ka maimay fampilamy samy lehilahy. Tanao fa hatramin'izany rehetra izany nataony gentilisa, nefa fantany tsara io lalàna io. Tezitra amin'ny jiosy koa Andriamanitra, ny jiosy koa efa manana amin'ny didy folo, azo mangalatra, azo mamono olona, samy tsy naovoka reo, dia tezitra Andriamanitra. Na le vahoakan'Andriamanitra zany a, na le olona mbola tsy mivavaka, samy natezitra Andriamanitra. Ka na i Paul ary sanganehana rehefa namaky an'io, rehefa nanoratra an'io, satria Paul koa zany mahita hoe le kristianina mbola betsaka ny mianjera, mbola betsaka ny lavo, tsy afaka amin'ny fahazaran ratsy, amin'ny fahotana. Ka eto zany a, na ny gentilisa tsy mivavaka, na ny jiosy, na ny kristiana ho Paul apôstôly, samy mahatezitra an'Andriamanitra. Ahoana nandosirantsika ny fahatezerin'Andriamanitra? Ary zay no afatra amin'izao anio izao. Kristianina afaka amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Kristianina afaka amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Zavatra roa no raisitsika amin'ny Paul apôstôly. Paul apôstôly na mitany mihitsy hoe mahantra aho izy izy, fa maninona amin'ny tsy afaka foana. Ary zany mihitsy ny toetsika kristianina. Maninona tsy afaka amin'ny fitiavam-bola, maninona tsy afaka amin'ny fijangjangana. Jereo ny tarainan'ny Paoly, Romanina 7:7-20 vakitsika. Taraina mihitsy izy, na izy Paoly ary amin'ny taraina. I Paoly eto ny solotena olona rehetra amin'ny taraina, olona efa mino a. Romanina 7:20. Ahoana izy? Indrisy olo mahantra, izy nanafaka amin'ny tenany ty fahafatesany. Matahotra ny fitsarana koa i Paul hoe mahantra, misy zavatra mbola tsy resiko mihitsy ozy izy, ohatra ny tsisy dikany ana ale mivavaka. Zay ilay havana no fanontaniana lehibe ho valitsika, ahoana no ahafahantsika mandositra amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Ny voalohany tolo-kevitry Paul dia hoe mila mitoetra ao amin'ny Kristy mandrakariva isika. Mila mitoetra ao amin'ny Kristy isika, fa raha tsy zay tsy hisy hevitra. Vakitsika amin'izay ny Romanina antsika, ny Romanina 5:1-2 vakitsika. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho amin'izay Kristy Jesosy. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fananainana na afaka amin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Izay. Ao amin'ny Kristy ihany ianao no afaka mandositra ny fahatezerana io, afaka mandositra ny condamnation izy, afaka mandositra ny jugement, afaka mandositra ny fitsarana sy ny fanameloana ary ny fanasaziana. Ao amin'ny Kristy ihany. Raha vao tsy ao ianao tsy afaka. Ao ihany no ahafahana manala an'io. Ile hoe ao amin'ny Kristy tsy hoe mankana amin'ny trano fiangonana ny dikan'io, fa ianao no mitoetra amin'ny Kristy ary Kristy ao anatinao, tsy anaram-piangonana io, tsy hoe dadabenao efa mpivavaka na mitahaka an'izany, tsy zay io,
fa manjary kristianina anarany ianao. Satria amin'ny Paoly apôstôly misy lalàna telo mandrirotra amin'ny olona. Lalàna telo. Misy ny atao hoe lalàn'ny ota, na lalàn'ny nofo, na lalàn'ny fahafatesana. Ray ihany reo. Le nofontsika ty manana lalàna. Izy ny mametraka azy. Ny tongotra mila mandeha, ny maso mila mijery, ny vavony mila mihinana, ny vava mila mitena raha vao tsy ampiasainareo dia sahirana. Ny taova tsirairay manana lalàna mifehy azy, ny fiarovana azy. Ino zany lalàn'ny nofo ka? Ny olana ho Paoly apôstôly, ny lalàn'ny nofo dia mitarika fahafatesana. Rehefa karakaraina le lalàn'ny nofo miteraka fahafatesana. Misy lalàna faharoa dia lalàn'ny saina. Lalàn'ny saina io zany mahatonga antsika isaina andanjalanja ny mety sy ny tsy mety. Ohatra, ozy ny lalàn'ny nofo hoe misy mofo gasy mipetraka ndao hohanina. Lalàn'ny nofo zany. Ozy ny lalàn'ny saina hoe an'olona io mofo gasy io ka tsy azo alaina. Zay le lalàn'ny saina zany. Lalàn'ny saina zany mba mitarika ankilanao tsara. Kanefa tsy mahalasa lavitra izy. Vakio ange ny Romanina 7 ny amin'ny 5:20 tapany faharoa. Romanina 7 amin'ny 5:20 tapany faharoa. Ahitantsika ny lalàna anankiroa io. Jereo ahoana ho Paoly? Ko raha amin'ny amina dia mankatoro lalàn'Andriamanitra amin'ny saiko fa ny lalàn'ny ota kosa amin'ny nofo. Le nofo zany tsy manaiky mavesitra be izy. Hoano any letsy fenao be ho fateo e. Le saina mba miketika ihany hoe ohatrany tsy mety io amin'Andriamanitra. Ka amin'ny olona ao amin'ny Kristy Jesosy zany manana lalàna fahatelo atao hoe lalàn'ny fanahinaina. Fa ny olona tsy ao amin'ny Kristy zany mijanona amin'ny saina fotsiny. Mihetsiketsika izay le olona tsy matapa-kevitra mandrakariva. Io va raha pitso. Io foa maraina raha pitso amin'ny enina ao amin'ny 7 tafafo. Satria le lalàn'ny saina zany tsy maharesy ny lalàn'ny nofo. Sarotra be no andresena an'io. Ka ny olona ao amin'ny Kristy raha mbola tsy tonga i lalàn'ny fanahinaina io aminao tsy maharesy mihitsy ianao. Na miezaka farafahafiry. Fa ny lalàn'ny fanahinaina ihany no manafika antsika amin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana ho Paoly apôstôly. Tsy hainy lalàna zany, tsy hain'ireo lalàna anankiroa reo. Vakitsika amin'izay ny andininy 7 sy ny 8 amin'ny Romanina 9. Fa izay tsy hainy lalàna satria ny nofo no mahalemy azy, dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, ka naka ny endriky ny nofota sy ny amin'ny ota, ka nanamelika ny ota tao anatin'ny nofo, mba ho tamiteraka ny fahamarina ilay lalàna amintsika, izay tsy manderaka ny nofo fa araka ny fanahy. Ny lalàna ho Paoly apôstôly tsy mahavony satria manitsoka ny asan'ny lalàna. Na ny lalàna malagasy, lalàna amin'izao tontolo izao dia manitsoka. Raha ianao zao misy lalàna miteny hoe aza mangalatra tamin'olona. Raha mangalatra tamin'olona ianao migadra. Tsisy hoe mangalatra tamin'olona ianao dia afaka. Tanareo fa ny lalàna tsy mahay manafika manitsoka. Ny olana faharoa Paoly ny nofontsika malemy. Te hanota mandrakariva izy ka tsy haintsika izany. Fa Andriamanitra naniraka ny zanany, nalainy Jesosy io nofo io. Le nofo malemy io, ny tafiny io. Ry nofo malemy ny tao amin'ny Jesosy io noraisiny tao daholo ny fahotantsika. Dia nomelohana, nosaziana, nofantsina taminazy fijaliana. Ka rehefa avy eo i Kristy miditra amin'ny nofontsika, izy no manao le fahamarinana mitaky ny lalàna io. I Jesosy Kristy zany no tafiditra amin'ile olona nangalatra io ka mahatonga azy tsy nangalatra intsony avy eo. Zay le eo amin'ny Kristy. Tsy tsika ny mahavita ny fahamarinana fa i Kristy no mahavita zany ao anatintsika ao. Zay no mahatonga hoe raha tsy mitoetra ao amin'ny Kristy ianao tsy tafaboaka. Satria tsy manana n'io lalàn'ny fanahy io ianao. I lalàn'ny fanahy io mahatonga anao andeha araka ny fanahy. Io no mahatonga anao isitona le nofinao sy ny sainao mba hiakatra kokoa ka ho afaka amin'ny zavatra rehetra. I lalàn'ny fanahinaina io tsy hanana amin'ny olona tsy ao amin'ny Kristy. Tsy hoe rehefa mankao amin'ny mpiangonana ianao dia manana an'io. Satria izy io dia mahafaty ny lalàn'ny nofo. Kanefa ny saintsika mbo afaka manao kely ny conscience-tsika, amin'ny intellectuel-tsika, saingy sy tombony le nofo. Dia tsy afaka.
Zay milamina le lalàna telo endrika lalàna nofo, lalàna saina, lalàna fanahy. Le saina zany a misitona le fanahy misitona le saina dia voasitona manaraka amin'izay le nofo. Zay le sary. Ka ny olo amin'ny Kristy ihany manana le fahatelo. Ka mariny tsara hoe ao amin'ny Kristy ve ianao. Fa raha ao amin'ny Kristy ianao mahatanteraka an'io. Dia tanteraka aminao le Korinthianina 2:5. Ny olona ao amin'ny Kristy, le teny eo amin'ny Kristy io zany tenin'ny Paoly ary miverimberina imbetsika indrindra ao amin'ny epistilin'ny Paoly rehetra. Eto antsika mahita olona amin'ny Kristy anankiray. Korinthianina 2:5 sy ny 7:10 vakitsika 9:10 sy ny 7:10. Ko dia tsy mahalala olona araka ny nofo. Na dia nafantatra ny Kristy fa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha ka irevaka tokoa. Io Romanina io zany nazavana io. Ny olona ao amin'ny Kristy zany dia lasa voary vaovao. Mihintsana le zavatra taloha, mihintsana le zavatra nangejanao. Ao amin'ny Kristy ihany misy olom-baovao. Matoa tsy mihintsana ireo. Angatao mba ao amin'ny Kristy ianao, fa ao ihany no mihintsana. Ary zay vao mamaly le fanontaniana ritsika hoe afaka amin'ny fitsarana amin'izay ianao, afaka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra amin'izay na satria ao amin'ny Kristy. Kristy no manao fefy ao anatin'ny nofinao hoe ity tsy voaheloko intsony, fa ao amin'ny Kristy izy. Fa raha tsy ao amin'ny Kristy ianao tsy afaka. Ninona ataonao tsy vita amin'ny herin'ny tenantsika io na herin'ny saintsika. Olona anankiray faharoa jerentsika na niona tamin'ny Kristy, afaka amin'ny lalàn'ny ota, lalàn'ny nofo, lalàn'ny saina, le vehivavy Samaritanina. Le vehivavy fantatsika problema mpanambadiana, ara-nofo zany. Ny sainy tsy navahany zany. Izy Samaritanina foko mifandrafy amin'ny zanak'Israely, amin'ny Jiosy. Ara-tsaina koa zany, sosiolojika zany. Izy koa mana olana ara-panahy. Tsy hainy hoe any Jerusalema ve mivavaka sa aty amin'ny tendrombohitra. Manana olona ara-pivavahana. Fa rehefa niona tamin'ny Tompo izy nazavany izay. Afaka izy satria nanana ny fanahy. Hoy Jesosy izay mivavaka amin'Andriamanitra, mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana. Zay le fanahy zay. Zay le lan'ny fanahy avy amin'ny Jesosy. Hoy le vehivavy rehefa nazava saina hoe ho avy Kristy. Tsy mila mitady azy ianao Jesosy, zaly izy. Zaly manajava zany aminao. Dia ahoana hozy raha vehivavy avy eo nandininy 20. Niazakazaka izy nandao ny sinina, afaka amin'izay izy. Le nandao ny sinina napetrany zany ny bezoin ara-nofo. Zay ny dikan'izay. Resy nandeha an-tsaka rano izy eo, raha ara-nofo natongavany. Resiny koa le mpifandrafy izy, Jesosy, ray Jiosy Samaritana. Nialany koa iny. Tanareo zany fa afaka izy. Jesosy Jiosy Samaritana. Nialany koa iny. Le enatr'olona ny fiarahamonina nialany. Lasa izy niseho vahoaka. Nanana identité vaovao izy. Nefa olona mpisitrisitra. Andeha le izay lehilahy no Kristy fa andao. Ary nataonao olona izy. Satria hita amin'ny olona mizavatra vaovao tao anatiny tao. Ho Paoly apôstôly amintsika hoe tsy misy fanameloana ho amin'izay amin'ny Kristy. Rehefa ao amin'ny Kristy ianao tsy voaheloko. Fa marino aloha sa ao amin'ny mpiangonana ihany ianao, ao amin'ny chapelle ihany fa tsy ao amin'ny Kristy. Rehefa te handosy le fahatezerana be ho avy, tsika zao anatin'ny tiaretim-be ty dia maro be mihevitra hoe fahatezerin'Andriamanitra io. Tsy dia diso izy. Rehefa te handositra an'io ianao, tsy hoe le aretina andosirina fa le fitsaran'Andriamanitra ratra izay. Ny fahafatesina nge mandalo andalo daholo tsika rehetra. Fa le ratra izay no iarovan-tena eto. Hoe mitoera ao amin'ny Kristy io Paoly. Zany mampiditra antsika amin'ny fizarana faharoa. Rehefa mitoetra amin'ny Kristy ianao, zay manao ny tena mijoro tsara tandremo sao lavo. Tsy vitan'izany fa mila mandeha araka ny fanahy. Zay ny faharoa. Toetra amin'ny Kristy ny voalohany dia mandeha araka ny fanahy. Ndeha vakitsika ny Romanina 5:9 ny 5 hatramin'ny 9. Ny 5 sy ny 7. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra ny zavatra nofo. Fa izay araka ny fanahy kosa dia mihevitra ny zavatra. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana. Fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiaina sy fiadanana.
Fandrafian'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo. Io riavana fitenin'ny Paul io zany fiteny filozofika atao hoe syllogisme. Misy zavatra mifampitotoy ao. Azavaiko aloha zay araky ny nofo. Zany hoe zay mandeha araky ny nofo dia mihevitra ny araky ny nofo, zany hoe mitondra tena araky ny nofo, miketriketrika araky ny nofo, manao pekady araky ny nofo, zay midikan'le izy. Izay mandeha araky ny fanahy, miketriketrika ara-panahy, mihevitra ara-panahy, mitondra tena ara-panahy, manao pekady ara-panahy. Rehefa azotsika izay dia miditra amin'ny andinin'ny fahaenina izy. Inona moa io ketriketriky ny fanahy io, ketriketriky ny nofo io? Dia raha hovatsika le teny dia ny ketriketriky ny nofo dia inona ozy amin'ny andinin'ny fahaenina? Fahafatesana. Fitondran-tena ny nofo dia inona? Fahafatesana. Pekady ny nofo dia inona? Fahafatesana. Zay le izy zay. Ahoana indray ny ketriketriky ny fanahy, ny fitondran-tena ny fanahy, ny fitetikady ny fanahy? Fiainana sy fiadanana. Dikan'izay dia izao, raha mitoetra amin'ny nofo ianao dia maninona? Maty. Zay ny conclusion, zay masyllogisme. Raha mandeha araky ny fanahy ianao maninona? Velona. Zay le izy rehefa tambatra. Satria averintsika amin'izay dia azontsika hoe zay mandeha araky ny nofo izy ketriketrika zavatra ara-nofo, ary ny ketriketrika ny zavatra ara-nofo dia fahafatesana. Dikan'izany raha tambatra rehefa mandeha araky ny nofo ianao dia maty. Ny zay mandeha araky ny fanahy, ketriketrika zavatra ara-panahy, ny ketriketrika ara-panahy dia fiainana sy fiadanana. Zany hoe zay mandeha araky ny fanahy dia velona. Zay zany mila vadika kely le tenin'ny Paul efa fiteny filozofika tamin'ny fotoan'andro retorika, dia zay midikan'io. Ka mila mandeha araky ny fanahy ianao mba hiketriketrika ara-panahy, ny ara-bolanao, ny ara-kasanao, ny fianaranao, ny fitondranao ny tokantraminao mba ketriketrika ara-panahy. Fa ara-nofo fotsiny io, hamon'olona ianao, hangalitra ianao, hanao kolokolo ianao, satria samy te hamelana vady aman-janona amin'izao. Tsy haitsika zao orinao fa mety hifandroba amin'ny olona laminy amin'ny tanana n'inona ianao, hangatoka sa hangalatra. Zay no anahirana. Ifampijerijery fanolobodirindrintsika dia andao tafina ranona rapitsy fotrany be dia be ny akony ao. Fa ny olona mandeha araky ny fanahy dia miketriketrika ara-panahy. Ahoana no atao miaraka amin'ny tompo? Ka mila mandeha araky ny fanahintsika. Tsy hainy ny nofotsika ny lalàn'Andriamanitra. Paul anie aiky. Paul apôstôly ary miteny hoe ty nofotsika ty tsy mahay. Tsy mahay manao io. Tsy mahay. Ary manahirana io. Tsy mahay. Jerenge ny ady andeha verenantsika ny pirofona andin'ny Romanina toko 7 andin'ny 2 sy ny 3. Fa mitaraina mihitsy Paul le fanahy raha vao tsy eo tsika. Amin'ny Romanina toko 7 andin'ny 2 sy ny 3. Jere tsara. Fa mankasitraka lalàn'Andriamanitra ao araky ny toetra anaty hatreo aloha. Ny anatika ao izy tiako lalàn'Andriamanitra tsara io dia toizatsika amin'izay. Nefa mahita lalàna hafa momba amin'ny tenako miady amin'ny lalàn'ny saiko ka mambabo ho amin'ny lalàn'ny ota zay ao momba amin'ny tena. Le lalàn'ny saiko teo mba tsaratsara io izy misy lalàn'ny nofo hafa. Aza manao an'io ianao. Alevo io, angalary io. Manana idéaly tsara ho Paul fa tsy tafavoaka mihitsy tsy tafa mihitsy aho izy. Tsy tafa mihitsy amin'le izy. Dia nandin'ny 710 amin'izay zavatra mitranga avy eo. Ahoana ozy izy? Fa tsy ny tsara zay sitrako no ataoko fa ny ratsy. Tsika rehetra tratran'io riabo izy moa tsy teanao ny tsara. Fa le ratsy foana no mitranga. Le ratsy foana no mitranga. Mba handeha mangiavana adiny afara amin'ny tao. Firona efa tsy nanao an'izany tsika zay le hoe tsy tafavoaka ianao raha tsy mandeha araky ny fanahy. Mila tarihin'ny fanahy itsika. Romanina toko 9 andin'ny 9 farany amin'izay dia hitatsika tsara na maranan'ny Paul azy. Romanina toko 9 andin'ny 9. Fa izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao. Tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao raha mbola ao amin'ny nofo izy. Fa mandehana araky ny fanahy. Zay nge riavana mahatonga Andriamanitra tapa-kevitra amin'ny Ezekely toko 9:30 hoe ireto tsy tafavoaka mihitsy izy fa asiako fanahy mihitsy ao anatiny ao hitarika azy
Ezekela toko fa 4:30, andininy fa 4:20 sy ny 7:20, andininy fa 4:20 sy ny 7:20. Ahoana ozy izy? Ezekela toko fa 4:30, 4:20, 7:20. Ary omeko fo vaovao ihany, fanahy vaovao no ataoko anatinareo, ka hoe soroko amin'ny nofonareo ny fo vato, fa omeko fo. Ary ny fanahy no ataoko anatinareo, ka tonga anareo andeha araka ny lalako sy tandro ny fitsiko, ka anaraka tanàna. Asiana fanahin'Andriamanitra ny fanahy io zany no mitandrina n'io lalàna io miaraka amintsika fa tsy tafavoaka isika. Ataoko anatinareo mihitsy ny fanahiko Andriamanitra amin'izay nareo mahay mandeha amin'ny lalàna. Asiako fo vaovao, fanahy vaovao, fa tahaka nina le fo anatintsika vato, fo vato, hosoloko io Andriamanitra, ary zay mahatonga antsika sarotra miosy fo vato. Ary zany mahatonga ny mpanao salamo na dia niezaka ary Davida, zaho izy efa nanao ny marina, zaho tsy tia miara-mipetraka amin'ny ratsy fanahy, halako ny fiangonan'ny mpanao ratsy. Davida nanao an'io halako izy ny miaraka amin'ny fiangonan'ny mpanao ratsy. Zaho efa manasa tanana toetra nakaikin'Andriamanitra. Na dia nanao fahamarinana ary Davida lavo izy, lavo tao amin'ny vadin'olona. Zay mahatonga azy manomboka amin'ny dininy 7 mila an'Andriamanitra foana, na dia manao ny marina, na dia efa miezaka ary fa sao lavo. Ahoana izy amin'ny dininy 7? Aza mitondra ny fanahy mpiara-maty amin'ny mpanohy, na ny aiko amin'ny mpandatsa-dra. Tanareo zany miangavy ny tompo ihany izy na dia efa ao anatin'ny fahamarinana ary sao lavo. Tahaka zany koa tsika na miaraka amin'ny Jesosy le fahamarinana tsika, mila mandeha araka ny fanahy koa isika, sao lavo isika ao anatin'izany rehetra zany. Ka andeha tsika handositra ny fahatezerin'Andriamanitra. Roa ihany ho Paoly apôstôly, mila mitoetra amin'ny Kristy isika. Tsy haitsika manao an'io lalàna io, tsy haitsika miala amin'ny sazy io, fa zay ao amin'ny Kristy dia voary, tsy misy fanamelohana ho amin'izay Kristy Jesosy, tsisy fanamelohana. Ary mila mandeha rehefa azontsika io famonjena fanamarinana amin'ny finoana amin'ny Kristy, dia mandeha araka ny fanahy masina amin'izay mitari-dalina antsika amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Ho tanteraka amintsika ne izany. Amen. Angina vetivety sika hiaino izany fanahy masina izany. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zay amin'ny teninao, tezitra ianao. Ary zany fahatezerina zany tany amin'ny Genesisy dia tezitra amin'ny Damasivo, tezitra tamin'ny Israely ianao, tezitra tamin'ny Jentilisy ianao, ary tezitra aminay kristianina koa ianao. Ary mbola fahatezerina koa no lazay ny boky Apokalipsy farany ny amin'ny fahatezerin'Andriamanitra izay ho tanterahana ny fanatsaziana sy ny fandringanana amin'ny andro farany. Matahotra koa izahay araka ny bokin'ny Romanina teo. Ataony ahoana ny fandositra ny fahatezerina ho avy. Raha nandinika amin'ny tenanay izahay, ohatrany tsy mbola tena mitoetra amin'ny Kristy izay, satria ao amin'ny Kristy ihany ange no ahafahana mandositra, ao amin'ny Kristy ihany ange no ahafahana miala amin'ny fanasaziana, ny famaizina, ny fanamelohana. Ohatrany mbola ao amin'ny trano fiangonana ihany izahay, ohatrany mbola anara-piangonana ihany izahay, tsy mety resinay ny faharatsiana, indrisy olo mahantra izahay, araka lazain'ny Paoly apôstôly. Izy nanafika anay amin'ny tenan'ity fahotana ity tena benay ity, dia mitarika anay anota mandrakarivo, mamindrafo aminay, mamela amin'ny elokay. Misy mahatsapa koa izay fa tena mba mitoetra aminao, nefa tsy mahay mandeha araka ny fanahy, tsy maneho ko tariany fanahy, zay tariany fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Verinay koa le toerina efa azonay, mamindrafo aminay, mamela amin'ny elokay. Tsy nainiain'ny fanahy masina izay, tsy nainiain'ny bitsiky ny fanahy izay, ka ny lalà amin'ny nofo, ny lalàn'ny saina ny matanjaka ato anatinay, ka mikororoso midina fa tsy mety mivita zavatra tsara. Tsy manana lalàn'ny fanahinayna izay Tompo, meo anay mandrakariva ny fanahinao, hitarika anay amin'ny tsara rehetra, mamindrafo aminay, noho ny amin'ny ranao Kristy izay nalatsaka tary Kalvari. Amen. Ny raha 7:700 ry havana, ny 9 sy ny 4 no ataontsika ho toy ny fifonana.
7,1 voalohany sy ny fahefany. Antsika zay te andositra zany fahatezerana lehibe avy amin'ny tompo zay ho avy zany. Mitsangana ndray ny teny somafaly fa mafany fahotantsika ny tompo. Oe ny tompo, iza ny ampangany olo voafidin'Andriamanitra? Andriamanitra ny manamarina azy. Iza ny manameloka? Kristy Jesosy nefa maty sady nitsangana tamin'ny maty, ka mitoetra ao an-tanana ankavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho amin'izay amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany ary havana, dia voavela sy voafafa-boko ny fahotanareo noho ny aminaran'ny Kristy Tompo, koa samyamideran'ny Tompo ianareo. Sambatra ny olona izay voavela amin'ny sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy hain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitakany fanahiny. Amen. Isaorantsika amin'ny Tompo ny hira fa 7,5 ny andininy voalohany. 7,5. Oka isika ivavaka. Misaotra anao zay Tompo, fa ianao dia manafaka anay tokoa. Mampandositra anay ny fahatezerinao avy ianao. Matombola nampitandrina anay tamin'ny teninao. Ankehitriny maniry indrindra zay mba hitoetra manakariva amin'ny Kristy, ka voafefy manodidina izahay. Koa na dia voageja manodidina azy zay tsy ho tery,
satria ao amin'ny Kristy zay. Ary indrindrandrindra andeha araky ny fanahy, ka naiko tariny fanahy, iaino ny fanahy, ry fanahy masino, tario zahay. Re Jesosy Kristy eo maneke itoeranay aminao, ary raha mandondona amin'ny barabaran'ny fonay ianao efa nisokafanay izany, efa ato anatinay ianao ary izahay ho aminao. Nisaotra anao ry fanahy masina fa manaiky tarika anay ianao nanomboka zao masoandro anio izao. Ko ankehitriny saha izay mandoatra ny atakay eo natrehanao. Ko mivavaka zay voalohany ho an'ireo izay midona ampahoriana, betsaka ny olana na amin'ny fandevenana na amin'ny fiaraha-miny ory, tsy afaka manatrika ny sasany any lavitra any, ianao no ampionina satria Andriamanitra mpampionina ianao. Kiajy ny kambotsy ny mpitondra teny ianao, ary isy ameno ny banga. Tsarony ambavaka ny marary amin'ny aretina maro samihafa fa tsy zao aretim-be izao ihany. Ianao nikasika azy ireo, anasitrana azy ireo, anampy amin'ny enti-manana. Vavaka izay amin'ny fahasahiranana na amin'ny fivezivezena, na amin'ny ara-bola, na amin'ny sakafo, na amin'ny arakasa, izany rehetra izany apetraka ambany fahasoavanao, mitebitebinay sy ny ahiahinay. Misy olana miditra koa amin'ny tokantrano sasany manampitrotraka azy ireo, ka mba hovahanao ne izany, ka mba hijery azy ireo tsirairay avy ianao. Ianao Andriamanitra tsy fofa mahavonjy ny tananao, ary ny sofinao tsy mbola landalovina fa mare. Ko dia ianao Andriamanitra nankinana ny etaetanay, ny ahiahinay, mitebitebinay, fa io re mpitondra anay mba hitondra amin'ny lala maro, nefa endrena ny vahoaka ifanampy ifankaty amin'ndeha araky ny fanahy araky ny voalaza teo. Ka io ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao. Indrindra fa ny fiangonana rehetra eto Madagasikara, na moa mpitondra fiangonana maromaro koa izay vitsivitsy, ianao Andriamanitra hijery ireny fiangonana ireny, ka nome azy ny fahasoavanao hatraminy, ka hijoro amin'ny finoana izy amin'izay rehetra mety hiaritana. Ka ny fahasoavanao hitantana anay amin'izao tontolo andro izao sy endrandro vaovao izao, hiaro anay, ianao hitantana anay amin'ny taranao mahavonjy. Izany mivavaka izany nataony amin'ny Kristy, levela sy manjaka miaraka aminao amin'ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Ankehitriny ry havana dia sahy isika hijoro vavolombelona amin'izany fahafahanao meny tompontsika izany. Dia ny fanekempolona apôstôlika na nilarina voalohany no vetesitsika manao hoe: min'Andriamanitra Resy tomponao lanitra sy ary minan' Jesosy Kristy nanana tokony tompontsika, izay nitonotony tamin'ny fanahy masina, naterika Maria Verjiny, nijanona anaty tompon'olona, nombona tamin'ny hazon-janiny, matika naleva, nidina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, nirafitra ao amin'ny lanitra, nipetraka amin'Andriamanitra Resy, avy aminy aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonana ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Hipetraka isika ry havana. Misaotra ny Tompo isika nazoantsika manao ny fanampam-pavahana rehetra. Ny afatra dia azo donona ny rojom-bavaka ny maraina amin'ny 5, ny hariva amin'ny 8 ka hatramin'ny 9. Alefaso ny antom-bavaka amin'ny SMS sy amin'ny tambajotra ifampitonana amin'ny bavaka fa nome vaovao hatramintsika. Misaotra koa ny teknisianina rehetra miara-misalama fanatotosana ny sary sy ny feo amin'ny fanampam-pavahaditsika. Misaotra ny tompontsika amin'izany rehetra izany ry havana. Amarina izao fotoana izao isika hitsangana isika ny hira faraiky amin'ny 700 andininy voalohany sy ny faharoa mialohan'ny tsodrano, ny andininy fahatelo aorian'ny tsodrano. Amen.
fanteran'Andriamanitra aminao zao tsodrano izao. Andriamanitra ny fiadanana izay moatra ny falana rehetra amin'ny fiadanana, iaro ny fonareo izy, iaro ny hevitrareo izy, iaro ny tokantranonareo, iaro ny fitiavanareo, iaro ny nofinareo, ny sainareo, ny fanahinareo tanteraka tsy hanantsina amin'ny fiavian'i Kristy tompontsika. Hotahina raha miditra, hotahina raha mivoaka amin'ny tokantranonareo. Amen. Petraka ivavaka mangina isika. Ary amin'izany dia tsy misy fanemelohanao amin'izay eo an'i Kristy Jesosy, fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.